misaotranao Jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetra betsakao amponaya koambitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetra betsakao amponaya irate niavy aminao itoetra betsakao amponaya. Faly miarapa-antsika tsirairay avy indray tatra ity alahady 7 volana aprily ity ary manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Ny rariana dia hitondra hery ho anao sy ahafahanao miroso mandrakariva amin'ny fanaran'ny Tompo. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lesona anio dia aray vavakintsika. Tsareo misaotra anao fa omena tombontsoa lehibe izay afaka mianatra ny teninao. Tompo, misaotra anao ihany koa manome ny aina izay fofinaina avy aminao. Ampio izahay ary ifantoka aminao ary koa andray ny teninao ampahatokiana tokoa ho sakafo mamelombelona ny fomam-panana tsirairay avy. Koa mety izy ianao hanazava izany araka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe boky mirakitra ny fahasoavana. Boky mirakitra fahasoavana. Rehefa mieritreritra momba n'ilay boky farany amin'ny Baiboly izany hoe ny Apokalipsy ny ankamaroan'ny olona dia tsy mba tonga ao an-tsainy amin'ny hoe fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny afatr'Andriamanitra ho an'ny andro farany izy ireo dia matetika no mitodika aingana any amin'ilay sarina bibidia mampatahotra be, amin'ireo tandindona mifono zava-miafina sy ireo sary hafahafa ny saina. Ny bokin'ny Apokalipsy dia mampatahotra olona maro tahaka ny hanomezan'ny toky olona maro ihany koa. Mampalahelo ihany izany satria raha ny marina dia fahasoavana mitafotafo sy fanantenana lehibe no mameno azy. Izany hoe na dia eo anivon'ireo bibidia mampatahotra sy ireo fampitandremana ny amin'ny fanenjehana ary ireo fotoan-tsarotra ho avy aza dia mbola manome antsika antony hifaliana amin'ny famonjena hatrany Andriamanitra. Ny Apokalipsy manontolo dia momba an'i Jesosy. Io no afatra ampitaina amin'ny vahoakany ary miantefa manokana amin'ny fiangonana amin'ny andro farany. Manerana an'io boky io dia voalaza ho ilay zanak'ondry voavono Kristy ary fitahiana no ampanantenana an'ireo izay mamaky sy mahatakatra izany ary miaina araka ny fahamarinana voambara ao. Ao amin'ny Apokalipsy toko 1:5 ka hatramin'ny 9 ho jerentsika izay manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia episorona ho an'Andriamanitra raina. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Araka izay voalaza io dia Jesosy no ilay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia episorona ho an'Andriamanitra raina. Voavela heloka isika ao amin'ny Kristy, mamela ny herontsika tamin'ny lasa ny fahasoavana, manome hery antsika ao amin'ny ankehitriny koa ary mitondra fanantenana amin'ny ho avintsika. Afatra maika koa izany izay naseho voalohany tamin'ilay anjely nanidina faingana teo afovoan'ny lanitra mitondra ny filazantsara mandrakizay. Tsy magaga raha afatra feno fahasoavana sy fanantenana ary toky ho antsika olombelona osy mijaly ny bokin'ny Apokalipsy. Tsy
misy zavatra ka tsy efa hitan'Andriamanitra mialoha. Araka ny efa hitantsika, ny jafiny hanafaka antsika amin'ny fanapahan'ny ofitra dia tsy nataony taoriana nitsangan'ny toe-javatra tsy akory, tsy nanampoka azy ny tantara mahatsiraviny fahotana fa raha vao niseho tamin'ny voalohany indrindra izany. Ny andian-teny hoe filazan'ny tsara mandrakizay ilay hitantsika amin'ny Apokalipsy 4:15 dia miresaka ny amin'ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Raha namorona ny olombelona niaraka tamin'ny fahafa-misafidy ara-moraly Andriamanitra dia efa tsinjony mialoha fa hanao safidy diso izy ireo. Raha afaka misafidy ary ireo voariny dia afaka misafidy koa ny komy amin'ny toetrany, Andriamanitra be fitiavana. Ny any fomba azo hisorohana an'izany dia ny famoronana milina, famoronana robot izany izay azo fehezina sy baikony javitra ataon'ny lanitra, mifanohitra amin'ny toetran'Andriamanitra nefa ny fanerenany katoa, mitaky safidy ny fitiavana, saingy vatany vao manana fahafa-misafidy ny voary dia afaka manao safidy ratsy izy. Izany indrindra no antony namolavolan'Andriamanitra ny jafim-pamonjena taorian'ny komin'ireo ray aman-drenitsika voalohany tao Edena. Raha fehezina ny lesonantsika androany dia manamarina voalohany indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsia dia tsy araky ny eritreretana izay voizina eto amin'izao tontolo izao izay boky mampatahotra. Marina fa misy an'ireo zanga-kevitra sy ireo sary aseho amin'ireo bibidia, kanefa tokony ho tsapantsika fa boky fitiavana tokoa ny bokin'ny fanambarana izay entina hanambaran'Andriamanitra antsika fa mahakasika ny zavatra ho avy, zavatra miseho ankehitriny dia taratry ny fitiavana sy ireo jafim-pamonjena izay nataon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ary tsy namorona robot akory Andriamanitra fa namorona olona mahay misafidy ny tsara kanefa afaka manao ny ratsy ihany koa. Kanefa raha eo amin'ny Kristy isika dia manampy antsika ny fanahy masina mba ahafahantsika manao ny tsara mandrakariva. Ny rariana dia azoto hiaino sy hianatra an'izany isika satria misy afatra, dia ny afatra ireo anjely telo izay ampitahaina amintsika amin'izao fotoana izay miaina amin'izao andro farana izao mba ahafahantsika mitoto-doha mandrakariva mijery ny lanitra. Rehefa afaka tsika, saotra anao izay raha eo ny amin'izany lesona nomenao anay izany. Ao anatin'ny fahatanoranay dia betsaka ny zavatra mitsanga amin'ny fiainanay. Mangataka aminao mba hanampy anay amin'ny fomba rehetra, ahafahanay mandray an-tanana tokoa fa ny teninao izay voarakitra amin'ny Apokalipsy dia zava-mahasoa anay ka azoto andinika sy hianatra an'izany izahay. Ka ianao koa fa mira-piratana anivon'ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.